Ny fiadanan'ny tompony riavana ho amintsika. Andesy riavana hianatra ny atao hoe fibebahana. Teny manavanana ny kristianina loatra ny atao hoe fibebahana. Fa ny tena marina be dia be ny olona mibebabebapona. Maninona hoe ny olona? Mibebabebapona. Tsy hainy akory ny atao hoe fibebahana. Ary ny sasany ary sentiment ny veriny fa fibebahana. Dia torotoro fo eo izy. Dia ny ranomasony mahatratra telokoveta sy tapany. Dia mieritreritra izy maninona izy zay? Bebaka izy zay. Andaosika riavana hianatra ny atao hoe fibebahana. Ka ao anatin'izao karemy zao tsika dia atakatra tsara izany atao hoe fibebahana izany. Inoko fa mandray noty nareo amin'izay tokony andraisanareo noty. Efa ho avy raha teo ny volana Jolay dia hanome fakasitrahany pastera amin'izay mahay mandray noty tsara. Eny aza. Andaosika riavana maki ny Lioka toko fahadimy efa nivakiana teo fa averina. Lioka toko fahadimy andiny ny faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Jesosy namalika nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Sary riavana no ataoko mijery tsaratsara nareo, mijery sary nareo rakizy. Iza nefa nahita tanalana caméléon. Ie. Dia iza no efa nahita papillon. Lolo. Nda ho ary. Iza n'ity caméléon. Tsisy nanangan-tana. Iza n'ity papillon. Ie. Nda ho ary. Fibebahana toinona no fibebahantsika. Fibebahana toinona. Tao riavana hijery anankiroa sika, sary anankiroa ny jerentsika. Ny voalohany sarina tanalahy caméléon. Miova ilay tanalahy ny akanjony, ny paoziny. Bebaka izy zany. Miova. Farakaraky ny zava misy manodidina azy ny mampiova azy. Zay ilay tsy hoe socialisation. Ay, fiarahamonina manodidina antsika io manabe. Miova. Fa tsy tena miova ilay tanalahy, fa ilay ivelany fotsiny zany, ny akanjony fotsiny miova. Zao zany ilay izy. Fa ity anankiray ity indray dia izy io biby sonjo. Ao amin'ny soratra masina moa dia olitra ny lazany azy. Biby sonjo. Ka ilay biby sonjo rehefa mandady izy dia miakatra eny ambony hazo izy dia mihinana an'ilay ravikazo izy ravikazo malemilemy ireny hohaniny Fa rehefa tonga ny fotoana dia mihidy ao anatin'io ohatran'ny tranony io izy dia rehefa avy eo mivadika lolo izy dia lasa tsara tarehy ohatran'io izy dia tsy mandady eny amin'ny tany intsony izy lasa miakatra manidina izy miova ambanin'ny fombany lasa tsara tarehy koa izy fa hatramin'ny sakafo hohaniny tsy le ravikazo intsony no hohaniny fa lay vovobonina le intsony hoe pollen. Ny olona mibebaka riavana, ny tena mibebaka, tsy ny fitafiny sy ny paoziny ihany no miova fa ny fiainany ray manontolo. Manao safidy zany tsika hoe ny fibebahantsika ve? Fibebahana inona? Caméléon sa fibebahana papillon. Fa ny andrasan'ny tompo amintsika rehefa mirava eto tsika reny en'ny papillon ATSIMON'IMAHAMASINA. Ao ve? Reny en'ny papillon. Fa tsy hoe reny en'ny caméléon ATSIMON'IMAHAMASINA reny mivoaka reny. Loza. Eny ary havana. Andao jerentsika ary ny ambaran'ny testameta taloha momba n'izany hoe fibebahana. Ny teny Hebreo
tekova dia milaza ny antsoina hoe fibebahana. Fa raha raisina ny hevitro tekova io dia milaza hoe retour, miverina, fiverenana. Fiverenana amin'Andriamanitra, fiverenana mitra-pihavanana amin'ny namana, fiverenana amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, fiverenana ao anatin'ny fiarahamonina, satria tamin'izany vanim-potoana izany rehefa boka dia atokana ny iveran'ny tanàna, fa rehefa sitrana dia averina ao anaty fiarahamonina. Fa fiverenana avy any amin'ny fahababoana koa, fiverenana amin'ny fiainany olombelona andavanandro, fiverenana amin'ny fahasitranana. Rehefa sitrana zany ny olona anankiray dia endrika tekova zany. Fa ny tekova ihany koa ry havana dia azo raisina hoe valiny famaliana, réponse, ka famaliana ny antson'Andriamanitra. Zay zany le izy. Fa azo raisina ihany koa hoe nisy adosona nataonao dia anaovan'ny mpampiasanao anao demande d'explication, fangataham-panazavana, dia tsy maintsy mamaly ianao. Dia iny ianao tsy maintsy mamaly iny iny ny antsoina hoe tekova. Zany hoe mamaly an'Andriamanitra ianao amin'izay mety fahadosona nataonao hoe fananinona ianao nanao n'io fahadosona io. Zay zany ny anankiray ravana. Fa atsika raisina ihany koa zany raha miresaka le fibebahana amin'ny testameta taloha isika. Ny fibebahana zany amin'ny testameta taloha dia atomboka amin'ny fiekena eloka. Miaiky ny eloka ao ianao dia mifony ianao mba hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa nanao fahadosona isika dia mampitony ny fahatezerany Andriamanitra rehefa mifona isika. Tsy mba ohatra ny atsika zany, ny atsika ndraindray arakaraky ny fonan'ilay ankizy ny vao maika mahatezitra ny dady, vao maika daroany ray. Io moa rehefa tenenana ny paster eo rehefa manabe ny zanakitsika, aza mikapoka ny zanakitsika amin'ny fahatezerana. Zay zany. Fa miala teo aloha dia mandana mipetraka tsara dia misotro rano, zay vao mikapoka azy. Fa ny sasany analany ny fono mihitsy le zanany. Raha mba tsika moa ny analan'Andriamanitra fo ohatr' zany mba manao akory. Zay zany le izy. Dia rehefa mahatsiaro teny tsika fa misy banga, misy lesoka na fahadosona, na fahotana eo amin'ny fiainantsika, na misy aretina, na misy alahelo, na misy ratra anaty, dia manatona an'Andriamanitra isika, dia izay fanatona tsika an'Andriamanitra zay le atao hoe tekova. Zao rehefa ny voalaza ny soratra masina, ko miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, sy miaino ny feony amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, arak'izay rehetra andadiko anao, sy ny zanakao anio. Deuteronomie 7:12. Aoka isika andinika sy hamatatra ny alehantsika, ka hiverina indray amin'ny Jehovah. Fitomanina 7:40. Zay zany ny ambaran'ny soratra masina amin'ny testameta taloha, tekova, fibebahana. Fa ina ny ambaran'ny soratra masina indray ao amin'ny testameta vaovao. Ny teny Grika, zay tena haitsika tsara io soratra masina io, Romanina 12:2, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Io le antsoina metanoia. Ny metanoia zany dia fiofona ny tena heviny. Ohatran'ilay lolo, zay biby saontsy tany aloha, fa niofo dia lasa lolo izy. Ile metanoia. Raha ny tena marina zany io andiny soratra masina io dia hoe miova amin'ny fiofony saina. Ka ny fibebahana amin'ny testameta vaovao dia fitombon'ny saina ho amin'ny tsara. Fitombon'ny saina ho amin'ny tsara. Manana fijery miabo, manana fisainana miabo. Fiambon'iny fisainana. Zany tena. Zay zany izy. Anisan'ny fibebahana zany. Fa ny anankiray koa dia fiovana
sy fiofony toe-panahiny toe-tsaina lasi-tsaina miova daholo zany rehetrarehetra zany. Ary amin'ny testamenta vaovao dia milaza fiofona ho an'ny toetra mampahazarana sy ny fomba amam-panao. Raha ilay metanao ihany zany raisitsika dia tena fiofony saina, tsy ny saina ihany satria fantatsika hoe ny saina no mibaiko ny tenantsika ray manontolo, fa lasa fiovana io fotony, fiofona io fotony, fiofona feno, fiofona manontolo. Zay no ambaran'ny soratra masina amin'ny testamenta vaovao, fa tsy ohatran'ilay tanalahy izay niendrika ivelany fotsiny no miova. Dia tanareo ry havana misy bandy kely io zany zao ohatr' zao zany ny olona mibebaka. Miazakazaka ohatran'io zany izy tonga dia manapa-kevitra tapika izy hoe iverina. Fa misy ny olona izy indray mianana mandeha eo tsy mihetsika eo izy ela be izy vao manapa-kevitra iverina. Fa ny olona tena mibebaka ohatran'izao bandy kely zao, tonga dia manapa-kevitra dia lasa miverina. Zao no atao hoe mibebaka. Zay zany le izy. Io indray raha ny teny fototra ny raisitsika dia io le antsoina hoe epistrefo, zany hoe fiverenan-dalana, teny grika zany fiverenan-dalana mba hanompo an'Andriamanitra, fiovandan-dalana todiko vo hiala amin'ny lalan'ny ratsy mahazatra fa hitodi-doha amin'Andriamanitra, ary indrindra indrindra miala amin'ny lalam-piainana mahazatra. Zao ry havako, ianao raha vao manompo an'Andriamanitra ka mandeha amin'ny fahazarana dia efa tsy mibebaka ianao zay. Zao no mahazatra anay. Fomba nrazana tsy hita zay maninona ny filaza azy, efa hita fa ratsitra indray mbola tazonina ihany. Ianao zany raha vao manompo ny tompo ka mandeha pahazarana, tsy mba hita ao anatin'ny dictionnaire ny kristianina ry havana, zany mandeha pahazarana zany. Zany zany ry havana mila tandremana zany. Fa tsy mitovy zao ny paster Ernesta hitatsika maly sy paster Ernesta hitatsika androana. Sa tsy zany paster? Zay le mibebaka e. Zay zany le izy tsy mitovy. Ao zay ny atao hoe mibebaka zany. Fa hitatsika amin'izao sary zao misy tovolahy lava volo be izy, dia tonga sain'izy eo mivavaka izy eo, tena mifona amin'Andriamanitra. Le Romanina 2:12 tao dia miteny mihitsy hoe ny fibebahana dia miverina amin'Andriamanitra, miambo ny fahotana, miala amin'ny lalan'ny diso sy ny fahazaran'ny ratsy. Fa ny tenen'ny dada Rakotozandry izay namorona ny fifoazan'ny farimena dia tena miteny mihitsy hoe maharikoriko-pahotana. Raha mbola tsy maharikoriko anao ilay fomba ratsy dia tadidio tsara fa mbola tsy mibebaka ianao zay. Dia vokatr'izay hoe mampaharikoriko anao na maharikoriko anao mijery n'ilay fahotana dia miofo ianao dia miova ny toe-panahy, dia miova ny toe-tsaina, dia miova ny toe-po, dia miova koa ny toe-batana, dia miova koa ny fomba amam-panao. Zany hoe ny maha olona nao feno no hovain'Andriamanitra rehefa mibebaka, fa tsy ny tapany ambony ihany akory no mibebaka. Misy mantsy ry havana ny tapany ambony ihany no mibebaka, ny any ambany ihany zany tsy mibebaka. Zay zany le zava-doza. Ino ary ny tanjon'ny fibebahana? Ny tanjon'ny fibebahana dia fanafahana ny olona eo ambany vahoan'ny fahotana izay mangeja azy. Zay ny tanjon'ny fibebahana. Fa ny faharoa, ny tanjon'ny fibebahana dia fandraisana famelan-keloka sy fanasitranana vokatry ny fifonana. Ary ny fahatelo farany, ny tanjon'ny fibebahana dia fitombona sy fivelaran'ny fiainam-panahin'ny kristianina. Reo zany no tanjon'ny fibebahana. Dia ahoana ary zany no atao? Indraindray koa ry havana, afangaron'ny olona no hoe mibebaka sy ny miova fo. Tena ny ova fo mihitsy ny olona iny, tena ny bebaka ny olona iny.
fa tsy mitovy ireo ry havana. Ny fibebahana isaky ny manota isika dia mifona sy mangataka famelana amin'Andriamanitra. Ary ino no atao hoe fibebahana? Ny fibebahana zany dia fanapaha-kevitra eo no eo, ohatran'ilay zazakely tonga dia miverina izy, izay ilay izy. Fa ny fiovam-po kosa dia dingana arahana, processus ozy tsika. Mety ho andro maromaro, mety ho volana maromaro, mety ho amataonany, ohatra atao batisa, dia raisina mpandray, dia lasa mpiandry, dia lasa dekona, dia zay zany le dingany fiovam-po zay. Tsy afaka hiova fo ny olona anankiray raha tsy mibebaka izy aloha. Dingana voalohany izorana ho amin'ny fiovam-po ny fibebahana. Ny fibebahana tsy tonga ho amin'ny fiovam-po dia fibebahana lamokany, tsy mamokatra zany. Dia mila mitandrina zany tsika ry havana fa ny fibebahana dia tarihan'ny fanahy masina sika mba hibebaka. Ary asan'ny fanahy masina no mandresy lahatra tsika ho amin'ny fibebahana mba hizorantsika handeha any amin'ny fiovam-po. Dia ahoana ary ny fibebahana tena izy? Ozy pastera teo hoe misy ny fibebahana bebabebam-pona. Araky ny fandinihana ry havana, dia be ny kristianina mibebabebam-pona. Ary ny fampianarana avy any amin'ny fiangonana hafahafa reny dia mitaiza ny fiangonana hatraty amin'ny Fjkm mba hibebaka amin'ny sentiment. Ka tsy sentiment ihany ny fibebahana. Zany tena mila hitsy aty amin'ny fiangonana. Dia eo dia toratora po, dia ny sasany manangatorana mihitsy moa ny sasany rehefa dia mibebaka izany fa ary amin'ireny fiangonana hafahafa reny a, dia misy an'izany misy olona karamaina mihitsy a. Dia raha vao eo zany dia mandeha bebaha tonga dia izy mihitsitra voaloha, dia manaraka daholo tout le monde zany mila tandremana zany, ka tsy sentiment ohatr' zany ny fibebahana. Mila miova amin'izany zany tsika, zay le izy. Fa ny fibebahana tena izy dia voalohany indrindra aloha manaiky fampanota isika. Dia rehefa manaiky fampanota isika tahaka ny Job zany, izay olo marina, fa manaiky izy hoe mpanota raha mitaha amin'Andriamanitra. Dia manana faniriana lalina iova. Rehefa tsy manana faniriana lalina iova zany a, dia tsy mibebaka ny dikan'izany. Tena mba maniry iova venao. Zay le izy. Dia rehefa manaiky sy maniry iova ilay olona, dia manaiky ho tarihana sy havaozo ny fanahin'Andriamanitra. Ary rehefa manaiky ho tarihana sy havaozo ny fanahin'Andriamanitra, dia mahita sy mihaona amin'ny Jesosy Kristy. Tahaka ny Paoly apôstôly zany ry havana. Tahaka ny Paoly apôstôly. Teny an-dalany Damaskosy dia nahita ny Jesosy Kristy. Dia ahoana amin'izay rehefa mahita ny Jesosy Kristy, io fa manenina amin'ny ratsy vita, manaiky hiala tanteraka dia mandao sy manohitra ny fahotana izay natao. Dia ny farany miroso amin'ny dingan'ny fanoloran-tena. Andao ary avy no jerentsika ny dingan'ny fibebahana feno. Tahaka ny ahoana ary ny dingan'ny fibebahana feno a, na ny zotra ny fibebahana feno. Ny fibebahana dia manomboka amin'ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Manomboka amin'inona hoe? Mamaky ny soratra masina zany. Tsy misy olona mibebaka hoe tsy namaky soratra masina. Zao a, tsy ny fiovana rehetra akory dia makany amin'ny tsara. Fa misy zao ny olona ovana hoe lehilahy dia atao opération dia amboarina ho vehivavy. Dia ozy izy hoe fibebahana zany. Tsy fibebahana zany fa agegena miaro tsinjaka. Zay zany le izy. Ka ny fibebahana dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa miainga amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa mitombo amin'ny finoana. Dia rehefa mitombo amin'ny finoana dia iny fa mizotra amin'ny lalan'ny fibebahana, ary ny fiafaran'ny fibebahana, destination any amin'ny farany, dia ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'ny lanitra.
tandremo ary zany so mibebaka fotsiny ianao dia mijanona eo fa tsy tonga any amin'ny fanjakany lanitra. Tandremo so mibebaka ka tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia eo amin'ilay vanim-potoana isiny ny fibebahana eo ianao no manomboka miova fo, dia lasa amin'izay ianao miova fo, tonga hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ry havana ny zotra ny fibebahana feno. Dia ndao amin'izay ary ho jerentsika, inona ny dingana ho amin'ny fibebahana. Raha tena hibebaka zany tsika, dia ireto ny tsy maintsy arahantsika. Mandeha miakatra. Ny voalohany indrindra, fihaonana amin'ny tompo. Rehefa hihaona amin'ny tompo anao dia mihaona amin'ny tompo ao anatin'ny soratra masina. Fa tsy mihaona amin'ny tompo raha ohatra ka mieritreritsa, iza ireny nihaona ana hoe Jesosy le blonde iny ny volony. Tsy izy zay. Jesosy le maintimainty ny volony, le be volombavy iny. Tsy izy zay. Fa raha ahita ny tompo anao dia aiza? Aiza? Ao amin'ny soratra masina irery ihany. Zay ny maha-protestanta réformé atsika ry havana. Raha te hihaona amin'ny tompo anao zany dia mamaky soratra masina. Fa ny dingana faharoa, dingana faharesen-dahatra. Ny dingana fahatelo, dingana fanenenana sy ny fifonana. Ny dingana fahaefatra dia dingana fiofona miofo. Ary ny dingana fahadimy farany, dingana fanonerana. Dingana inona hoe? Be dia be ry havana ny olona milaza fa mibebaka, fa mijanona eo amin'ny fiofona fotsiny izy. Na mijanona eo amin'ny fanenenana fotsiny izy. Tena manenina diso dia mijanona eo. Fa ny fibebahana dia tsy maintsy tokony ho tonga any amin'ny fanonerana. Andao hidirantsika tsirairay ary ireo ry havana. Dingana voalohany. Ny dingana voalohany dia fihaonana amin'ny tompo. Inona dingana voalohany? Fihaonana amin'ny tompo. Le fihaonana amin'ny tompo zany, araka nambarako teo, dia mamaky soratra masina. Miaino sy mandray ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Mandalina soratra masina mipaharetana. Io moa voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:2-2 rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana mofo ary ny fivavahana. Dia ao anatin'izany fihaonana amin'ny tompo zany, dia tokony ho takatrao ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Nalay antsoina hoe révélation. Dia io ianao fa mihaona amin'ny Jesosy Kristy. Raha te hihaona amin'ny Jesosy Kristy zany tsy hoe manofo raha alina. Dia nahita ny Jesosy be volombava tao. Na nahita ny Jesosy araka ny nataon'ilay anao 10 minitra teo, Jesosy rero manao nenao. Tsy zany akory izy. Fa raha te hahita ny tompo sika dia aiza? Ao amin'ny soratra masina irery ihany. Ahoana ny dingana faharoa? Dingana faharesen-dahatra. Miainga avy amin'ilay tenin'Andriamanitra iny dia mahazo aim-panahy ianao. Mahazo inona hoe? Ty ry havana dia mbola verimberiko fa be dia be. Ary misy ary kristiana atao Atsimon'Imahamasina tsy resy lahatra amin'izany akory. Dia eto dia manitsy. So dia tsy voavonjy ao ianao. Ny atao hoe aim-panahy dia tsy filinina sentiment. Ahoana hoe atao hoe aim-panahy? Tsy izay no atao hoe sentiment, no atao hoe aim-panahy. Ohatra, metimety aminao, revirevinao le hira. Tena na le feon'le pastera. Andao ange atao an'izany fa be zany nampianariny any fiangonana zandry sy ny fiangonana hafahafa reny. Amboamboarina fotsiny, amboarina fotsiny. Andriamanitra misaotra anao zahay zay. Dia ahoana ozy ny olona? Tena misy aim-panahy iny pastera iny. Ka ahoana ho ataoko fa izay milady? Vitako ane zay ho atao sa tsy ho atao? So dia zay ny aim-panahy tadiavinareo? Tsy atao tsy atao an'izany. Ka ny aim-panahy ry havana, inona ny fiantraikany tenin'Andriamanitra aminao dia nanovanao. Raha tsy hita miova ianao zany tsisy fiantraikany tenin'Andriamanitra. Ary izy ireo dia voatsindrona tampo. Asan'ny apôstôly toko 2
rehefa nandreny toritenin'ny Petera teny bebaka. Zay ny izy. Fa be dia be ny olona ravana voatsindrotsindrona paozy dia zany mihitsy zany antefanjany toriteny zany. Alleluia. Amen. Amen. Fantady ho tonga aty amintsika aty zany a. Fa tsy zany ry havana atao hoe aim-panahy. Oventsika amin'ny atao aim-panahy? Dia mahazo aim-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy avy amin'ny hira. Tsisy aim-panahy azo avy amin'ny hira zany. Filinina no azo avy amin'ny hira. Fa mety ilay filinina indray. Mety indray na azahoanao mandray an'ilay aim-panahy satria ilay hira misy tenin'Andriamanitra. Zay zany lizy. Handeha aho zany. Fa tsy hoe ny hira tenina mampisy aim-panahy anaty. Ao angaiza ilay mpitendry orga teo. Asiotrem kely angely. Ny mpamoa asiotrem tsara ilay izy. Ao angay ataotsika. Ao angay mbanao. Sao ity ny toriteny. Eo ary sao ity no toriteny farafana sananao. Okzay. Filinina zany. Fa rehefa mandray an'ilay ten'Andriamanitra ianao dia manana faniriana miredareda anatona an'Andriamanitra. Dia miova. Ka rehefa tsy miova ianao zany tsy resy lahatra ianao zay. Dia manana fahatsapana lalina mampanota. Dia manaiky ianao fa hiova. Ary hiova ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Manaiky sy resy lahatra fa olona misy fetrany, malemy, mpanota, nandika ny didin'Andriamanitra ary ny tena izy. Mariky ny farisendahatra, leo sy maharikoriko ny fahotana vita. Zany ry havana ny tena fibebahana. Io zany raha resahantsika hoe farisendahatra dia tokony tonga amin'izany. Dingana fahatelo, dingana fanenenana sy ny fifonana. Dia eo amin'izay ianao, le manenina amin'ny ratsy vita sy ny fahotana vita, dia mifona amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, dia tsy manamary-tena, dia mitalao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zay le dingana fahatelo. Ny dingana fahaefatra tonga amin'ny dingan'ny fiofona. Eo zany le metanoia eo. Dia resy lahatra Zakaiosy, atao tsara zany Zakaiosy zany dia mitovy amin'izany. Iny izy fa tena niofo. Resy lahatra andao tanteraka, mandray fanapahan-kevitra enditra ohatran'ilay zazakely hitantsika teo, tsy hiverina amin'ny ratsy fanao. Miova olom-baovao, miova ny fiainam-panahiny, miova ny toe-tsaina sy ny rafitsaina, miova ny toe-po, miova ihany koa ny fomba amam-panao. Fa be dia be ny olona ry havana ny paozy ny velany fotsiny miova. Amin'ny voalohany izany dia kos awontsanda tsotsa tsaitsanda tsotsa fa tena dia rehefa fa zany mba miova hono izy zany. Manao ianao ranabavy, fiadanan'ny tompo aminao, Jesosy ny eo aminao, ho aminao Jesosy. Ny bebaka hono izy zany, bebabebapona. Azonareo moa zany? Fa le fomba fiainanao mihitsy no miova. Zay no atao hoe mibebaka. Ny fahizina manontolo mihitsy no miova. Zay no miova. Miova daholo zany io, na ny toetra voajanahary, na ny toetra mahazatra, na ny fihetsika, na ny fihetseponao, na ny fomba amam-panao, miova daholo zany rehetrarehetra zany. Zay ny dikan'ny fiofona. Ohatran'ilay bibisonjo lasa inona? Lasa lolo. Dingana fahadimy farany ry havana, efa maraparana. Dingan'ny fanonerana. Ny olona tena mibebaka raha mamaky ny tantarany Zakaiosy tsika. Lioka toko 7:20.
dia iny Zakaiosy nanonitra ny ratsy vita. Izay nalaiko tamin'ny tsy marina, onerako daholo ary onerako zao eny. Ny olona nangalatra ariary 100 rehefa mibebaka dia vonona ny hanonitra n'iny andoha 2 alina. Fa raha ny bebaka ianao zany tsy manonitra, bebapony ianao zany. Zay ilay izy. Ary zany mazava-dehibe ny rakitra ry havana. Io rakitra fanoloran-tenantsika io ane, ka mariky ny fibebahana nataontsika e. Zay ilay izy. Ka tsy le masombola ihany akory ny jerena, fa le fanoloran-tenanao anao ny asan'Andriamanitra. Zay zany ilay izy. Mamerina izay nalaina sy natao tamin'ny tsy fahamarinana. Manavao ny fanoloran-tena nompo an'Andriamanitra. Miroso lalina kokoa amin'ny dingam-piainana vaovao sy ny asa fanimpona amin'ny maha olom-baovao. Mikely aina fantatra amin'ny asa fanimpona fa tsy manao raina azy, mba hamalina ny antson'Andriamanitra. Sa mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny sehatra sy ny tranga maro samihafa, ary mitona ny afako mba hibebaka. Zay le fanonerana. Ny fibebahana tsy tonga amin'ny fanonerana, dia fibebahana tsy tonga volana zany ry havana. Inona ary ny mariky ny fibebahana? Ny batisa. Ny batisa mariky ny fibebahana. Fa ny anankiray faharoa, ny karazam-pibebahana, raha nanaraka tsara n'izay fampianarako izay ianareo, dia anankiroa. Ny voalohany karazam-pibebahana dia fiverenana amin'Andriamanitra tanteraka. Fa ny anankiray faharoa, ny karazam-pibebahana dia fanapahan-kevitra hiala amin'ny fahotana. Fanapahan-kevitra hiala amin'ny fahotana. Inona ary ny vokatry ny fibebahana? Ny vokatry ny fibebahana ry havana dia fahasitranana. Inona hoe? Fahasitranana. Sitrana ianao zany rehefa mibebaka. Jereo anga ny voalaza ny soratra masina. Fahasitranana sy famelan-keloka. Raha ny oloko miaraka mamaky amiko nareo hoe, raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Zany ry havana ny tombontsoa azontsika amin'ny fibebahana. Fa anisan'ny tombontsoa na vokatra azontsika amin'ny fibebahana ny fandovatsika ny fiainana mandrakizay. Tsy misy varavarana misokatra ho anao any an-danitra na any amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy mandalo ny dinga ny fibebahana isika. Ary ny fahatelo farany, anisan'ny soa azontsika amin'ny fibebahana na ny vokatry ny fibebahana dia mizaka ny zom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Lasa double nationalité zany tsika aorian'ny fibebahana sy ny fiovam-po. Dia inona ary ny antoko ny fahombiazan'ny fibebahana? Enao indray na mibebaka tahaka n'inona aza, na dia eraky ny barika ary ny ranomasonao, na mivoto ary ny voamasonao, rehefa tsy miaraka amin'reto ny fibebahana, tsy mahomby ianao. Ny voalohany a finoana matanjaka. Faharoa, atao amin'ny fanetretena fa tsy fireharehana. Ny fahatelo, fakatoavana an'Andriamanitra amin'ny fahatsorana. Fakatoavana an'Andriamanitra amin'ny fahatsorana, zany hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra farany dia ny fahamarinana. Andao roa jerentsika ry havana. Tahaka ny ahoana ny fibebahana diso. Reto ary ny fibebahana diso. Ary ataontsika indraindray reto ny fibebahana diso. Fibebahana tosiky ny fihetsepo fotsiny. Io le filinina teo. Ninoko sy atenaina ry havana fa le Fjkm Atsimon'Imahamasina rehefa mibebaka. Tsy filinina no entinao mibebaka. Ao fibebahana tao isehoana ivelany fotsiny mba ho hitan'ny hafa. Io le caméléon teo. Fibebahana mpahazarana. Ary zany militandremana amin'ny fanarahana ny liturjia. Fa ny liturjia tsika matsy. Zao sitrapon'Andriamanitra. Vita ny sitrapon'Andriamanitra. Inona indray zay? Bebaka zay. Indray sitrapon'Andriamanitra. Bebaka zay. Indray sitrapon'Andriamanitra. Bebaka zay. Dia mandeha mpahazarana fotsiny tsika. Fa hiaino izany rehetrarehetra
izany iaino rehefa ianao zany averiko hoe mandeha ny kristianina lasa zatra fotsiny ianao amin'ny raharaha ty diso ianao zay fibebahana vokatry ny hena maso sy ny faneriterena ianao ndray dia tsy maintsy mibebaka ianao faneriterena misy terena vao mibebaka sao dia lazay ny olona vanany eto avana anao mba hibebaka aloha dia zany tandrema fibebahana tsy mitondra ho amin'ny tena fiofona sy ny fiovana feno sy tanteraka ary mandeha ho amin'ny fahatsarana fibebahana tsy mitondra ny olona anatona ny Jesosy Kristy fibebahana tsy vokatry ny faharesen-dahatra ny tenin'Andriamanitra ary fibebahana ikendrena tambiny sy fahazahoan-javatra tany miandro vazo tamin'izaho evanjelistra ry avana dia niara-ny asa tamin'ny fiangonana Paribe famonjena dia tonga ny fiangonana Paribe famonjena manao tafika masina dia mitondra kiloty menamena zay izy ela be efa 10 taona taty aoriana mbola hitako ihany le kiloty menamena dia zay tonga ao am-piangonana dia zarana kiloty menamena dia lasa le misy le dada lava zay traria fararizy hatrany izy mitondra n'le kristianina izany hibebaka ny tena tanjona io azo iny azo kiloty menamena da traria fararizy Jesosy io nreto zay sy ny ondro netiko nivoaka tato apodiko aminao reo aby izy reo izy Jesosy io mibebaka aminao zay mibebaka azo iny mibebaka azo kiloty menamena tandre miriavana so mibebaka azo kiloty menamena zay tandremo riavana tandremo fibebahana tsy feno na pahany ihany fa ny fibebahana tena izy dia mahakasika ny olona manontolo ndao ary jerentsika farany riavana ny fiainany Jaona mpanao batisa fibebahany Jaona mpanao batisa sy neny Paoly nalaiky manokany reo Jaona mpanao batisa moa dia nanao batisa ny taonany olona hibebaka mamoaza vomendriky ny fibebahana dia ny fibebahany Jaona dia nitaona ny olona hisitraka ny famelan-keloka mitaona ny olona hisitraka ny famonjen'Andriamanitra mitaona ny olona maly ny etaetany mila vonjy hijery ny mpiaramonina aminy izay manana akanjo roa dia aoka nome ho an'ny tsy manana ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa ny fanahy ny fahafoizana ry avana dia vokatry ny fibebahana raha vao ianao ka ahihatra tsy mibebaka ianao izany dia aza manao ny vavaky ny kahihatra le misombosombony avy amin'ny nomenao aho manino ianao mangataka amin'ny tompo manome ny tompo ianao sombotsombony fa rehefa mangataka le fahasoavana atao be aza manao ny vavaky ny kahihatra iny ry avana sombotsombony ahoana zay rehefa manolotra ho an'ny tompo ny tsara omena ny tompo ao eny ary dia eo anatin'izay ihany koa nahazo mafimafy mihitsy ny maramila tamin'ny Jaona mpanao batisa zareo angena nanaovany azy ho an'ny maramila inona kosa ny mba ataonay izy ny olona zany aza mampiasa hery amin'ny tsy antony na miampangalainga ary aoko ao afa-po amin'ny karamanareo ianareo lazao amin'ny havanareo maramila any zany ry avana mba mpitao aminazy zay hoe nytenen'ny Jaona tsy hoe nytenen'ny pastera fa nytenen'ny Jaona ao amin'ny 7:20 amin'ny Luka 4:7 mandray sy miaina ny batisany Jesosy Kristy amin'ny fandraisana ny fanahy masina ary miandry ny fiavian'ny tompo sy ny fitsaran'Andriamanitra fahambarany Jaona koa rehefa nitaona ny olona hibebaka izy dia io Jaona nitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra ty ry avana ny fibebahan'ny Paoly apôstôly ny fibebahana ampianalin'ny Paoly apôstôly ny Romanina 2:2 dia fiofona tanteraka holistika zany hoe ny olona rehetra sy ny olona manontolo fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy izay tsara no marina fiombona mpiainana maharitra amin'Andriamanitra ary fanolora-tena ho an'Andriamanitra amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana iriko anao ry avana ao anatin'izao karemy izao mandra-pahatonga ny Paska mba ho tena fibebahana ka ho fibebahana tahaka ny an'ny lolo no fibebahana trehanao fa tsy ho tahaka ny fibebahana inona kameleona ny tanalahy
ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.